Ny Institut supérieur privé professionnel ISUP dia niforona tamin'ny taona 7 sy 2000. 13 taona amin'ity taona 20 sy 2000 dia no niforonany sekoly. Lalam-piofanana roa ny eo amin'io ivitoerana ambony io dia ny lalam-piofanana lalàna sy ny lalam-piofanana fitantanana. Ireo lalam-piofanana roa reo dia manana fankatoavana amin'ny fanjakana ary afahana miatrika concours mpanjakana. Zany hoe raha mianatra roa taona ny mpianatra mahazo ny DTS, telo taona izy mahazo bac plus 3 na ny licence na ny diplôme de technicien supérieur spécialisé, dia catégorie 5 ny bac plus 3 en fonction publique, catégorie 4 ny bac plus 2. Ny lalam-piofanana lalàna dia misy anankiroa, ny droit public sy ny droit privé ny spécialitény, ary ny gestion et management dia rehefa mahazo ny licence ny mpianatra zany dia ny spécialité misy ny commerce international, ny transit et douane zany ao, ny comptabilité finance, marketing et action commerciale, gestion des ressources humaines. Zany hoe ireo mpianatra mivoaka na vita telo taona eto amin'ny ISUP dia afaka miatrika amin'ny sehatr'asa na concours mpanjakana na eny amin'ny tsy miankina. Ary ny mpianatra izay nivoaka dia misy mitana toerana manany maha-izy azy tsy nampitsanga-menatra ny ivitoerana ISUP. Ny ISUP moa dia hitanao eo Behoririka, apitan'ny Luxor sy ny EPP, ambanin'ny milahatra amin'ny école Kangourou eo, trano mangamanga sy fotsifotsy misy soratra mivohitra eo amin'ny lavarangana ISUP. Amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao dia mijanona aloha ny sekoly araka ny fandaharan'ny ady amin'ity valana retina tsy hita maso ity. Na izany aza dia misy ny serasera iraisana amin'ireo mpianatra tahaka ny fanomezana azy an'ireo document électronique ahafahany mba manatevin-daharana ny ambaindainy ny fahalalana zay efa nananany. Manaraka izany dia araka ny fandaminan'ny fanjakana foibe dia tsy maintsy rosondray atoato amin'ny famerenan'ny fianarana na amin'ny anaran'ny fanaovana formation en ligne zany, na eo koa ny fisokafana anajana ny fepetra efa napetraka iadivana amin'izao valana retina izao, tahaka ny cache-bouche, ny geste melanelana 2 metatra, ny fanasana tanana sy ny fanetanana. Manaraka izany moa zany dia ao koa ireo mpianatra izay miatrika fanadinana tahaka ny taona faharoa sy ny taona fahatelo, fa miandry ny toromarika faobe eto amin'ny firenena ny fisokafany ary mino fa tsy ho ela fa atoato izany. Ny birao dia misokatra andavanandro mandritra ny tapakandro maraina. Ny serasera amin'ny alalan'ny finday na ny mailaka dia mitohy hatrany. Dia manentana n'ireo mpianatra mba amerimerina hatrany an'ireo zavatra efa vita ary mba hiatrika ny toe-tsaina amin'ny fanabeazam-bony, fahalalana sy ny fiarovan-tena sy fiarovana ny manodidina sy ny firenena amin'izao valana retina mahazo an'izao tontolo izao. Dia akasitrahana ireo mpianatra indrindra miasa tany amin'ny société de transit maro izay lasa mpianatra ato aminay fa maromaro no transitaire, misy comptable any amin'ny organisme international, amin'ny orinasa lehibe eto amin'ny mpanafatra entana eto Antananarivo. Misy ireo misehatra any amin'ny fanjakana efa nampianarina no fitsarana na miomana ho mpisolo vava. Dia toy izay ny zavatra misy ao amin'ny sekoly ary vonona hatrany izahay
iotran'izay efa vita tao aloha rehetra ho fanatsarana sy hitondra ny anjara brika amin'ny fianarana ambaratonga ambony eto a Madagasikara. Dia faly ny SUP miantso ny mpianatra rehetra première année zay mbola tsy nahita sekoly mbola isokatra ny 3e vague atoato ho an'ireo ray aman-dreny ahafahany mandefa ny zanany aty aminay. Dia manaraka izany moa dia ny première année misokatra amin'io ny fitantanana sy ny lalàna. Ny stage dia mizara roa. Misy orinasa miara-miasa aminay dia ny vaindondra ralo ireo mpianatra zay tena mahay zany na miavaka na ny major. Faharoa dia mandefa zahay manampy ny mpianatra manao recommandation any amin'ireo orinasa maro miara-miasa amin'ny sekoly. Fahatelo anisan'ny fanazarana ny mpianatra hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa ny famolavolana azy ara-tsaina. Izy mihitsy no mitady ny staziny fa tsy hotolorana satria raha mitady asa ny mpianatra dia ny fahaizany sy ny mahaizy azy no entiny manao azahoany n'le asa mba hahatonga azy ho aleo tena na ara-tsaina na asa nanana fahamatorana manokana. Zay ilay toe-tsaina entin'ny ISUP, Institut Supérieur Privé Professionnel Leo Beoririka, mitaiza an'ireo mpianatra ireo. Ny mpianatra mivoaka dia na izy diplôme de technicien supérieur na DTS dia afaka miasa avetrany, na mbola manohy mahazo ny licence ao amin'ny sekoly dia afaka miasa. Tsy ho ela moa zany dia efa eo mpikarakarana ndreo manomana ny master 1 sy ny master 2 isokatra tsy ho ela zany zavatra izany fa dia mampanantena antsika mpianatra azoto sy manome rispo atsika rehetrarehetra. Ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ny amehana ara-pahasalamana dia hitsinjo ny fahasalaman'ny malagasy. Entanina ny malagasy zany anaraka tsakany sy andavany ho ferovana ny ainao, ny ankonanao sy ny mpiarabelona aminao. Satria mba hiavaka atsika eran'izao tontolo izao amin'izao ezaka efa misy ady ifandrombona ny rehetrarehetra amin'ity Covid-19 ity.